Alan'ny alarobia 20 May taona 2024 manolotra ny arabaomba piraritso tompoko lahy sy tompoko vavy ary manasantsika rehetra ihany koa anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Miarabanao ihany koa sy Belarandre Mazava. Miarabanao Mikael Andrimbolaza, miarabantsika rehetra manaraka ny fampalalam-baovao ny TV Plus Madagasikara amin'izao alina izao. Orositsika ary zao ny tapany voalohany amin'ireo lohateny mbaovao nandrisony filazana fa tsy nisy rano ny siterna metin'ireo mpamonjy nandritra ny fahamaizana nitranga teny tsara honenana maty ny vondrona mpamonjy vono tsy manana olana amin'ny rano ny mpamonjy vono manana fantsona famatsin-drano miisa 720 izy ireo manerana n'Antananarivo. Efa feno ny fipetrapekarana ny sarandalina ireo kooperativa miasa amin'ny zotra nasionaly etsy amin'ny fahasankarana ny fiakaram-vitotsolika ny falafosan'ireo kojakoja ilaina amin'ny fiara ary ny faratsian'ny lalam-pirenena dia samy miteraka faty antoka ho an'ireo mpitatitra avokoa. Tapany faharoa amin'ny lohateny efa antitra ireo foto-drafitr'asan'ny sekoly ambony zandarmariam-pirenena ao Moramanga raha ampitahaina amin'ireo sekoly zandarmaria hafa izay saika efa vita tara avokoa ny lalana ao anatiny. Anisan'ny asa ho atao lahara-pahamehana ataon'ny komandin'ny sekoly ambony zandarmaria vaovao ny fijerena ireo foto-drafitr'asa ireo. Arivarantsika ao anatin'ny songadina androany vola be sy fary amina hektara maro no mihodina vao mahavita toaka gasy sy voatery manao varomaizina ny tantsaha satria tsy mbola malalaka ny fivarotana toaka gasy eto Madagasikara hoy izy ireo. Anisan'ny vaovao naliana sy nataitra ny maro moa Mikael Andrimbolaza ny fahamaizana teny tsara honina Omalika tamin'ity androany ity dia nitondra fanazavana mikasika izay ny teo anivon'ny sampana mpamonjy voina ka nandiso ny filazana fa tsy nisy rano ny siterna noentin'ireo mpamonjy voina nandritra ny fahamaizana izay nitranga teny tsara honina Omaly ny vondron'ny mpamonjy voina nandritra ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety tamin'ity androany ity. Tsy manana olana amin'ny rano ny mpamonjy voina manana fantsona famatsin-drano miisa 720 izy ireo manerana n'Antananarivo. Nanamafy ny lehibe ny vondrona mpamonjy voina fa tsy maintsy fenoana rano foana ny siterna manentina ireo tokantrano manana olana amin'ny rano indrindra ireo mpivaroka kosa izy ireo mba hampiasa siny be an-drano atao fiandry ao an-trano raha sanatria misy ny loza fahamaizana toy ireny. Grasiandry Atsitoerina sy Ivra Sata. Tsy marina ny filazana ny elo sy ny paritaka fa tsy nanana rano nentina namonjena voina nandritra ny fahamaizana trano dia ny tsara honenana Omaly talata ny vondrona mpamonjy voina ho ny lehiben'izy ireo. Ny siterna lehibe indrindra ananan'izy ireo izay mahazaka rano hatramin'ny 420 metatra toratelo no noentina namonoana afo teny atoerana saingy tsy fantatr'ireo olona noho ny tsy fitoviany lokony amin'ireo kamion foentin'ny mpamonjy voina. Manana fantsona famatsin-drano miisa 720 eto Antananarivo ny vondrona mpamonjy voina ary mbola mitoy ny fanamboarana miaraka amin'ny jirama ahafahana manana fantsona maromaro. Noho izany diso ny filazana fa tsy ampy rano ny vondrona mpamonjy voina ho ny lehibe ny vondrona mpamonjy voina. Ny pompier rehefa avy manao intervention anankiray ireo camion ireo dia manana an'ireo fantsona famatsin-drano ny pompier n'Antananarivo inona moa zay fa ilay bouche sy poteau d'incendie mahita zany ka matsika eto ivelany eto misy an'izany eo ary mandeha izy io misy ny sasany amin'ireo fotsiny ambany ny pression misy sasany tena tsara ny pression dia tsy maintsy fenoana ny siterna ny vondrom-mpamonjy voina izay vao afaka mamonjy voina anankiray ka ny filazana fa hoe tsy misy rano ny siterna ny vondrom-mpamonjy voina zany dia tsy pahanay mariny rano fa tsy marina izany zavatra izany. Efa fantatra ny olana amin'ny resaka rano ka anetana ny vondrona mpamonjy voina ireo olona mba hanana siny be fiandry ampiasaina raha sanatria tratra ny loza. Izy kosa ny fijerena manokana miaraka amin'ny commune Antananarivo renivohitra ny tsy maintsy ananany ireo mpivaroka azo extincteur na ihany koa ny siny be. Raha malala ny fahasaranany rano eto Antananarivo dia aoka raha misy fahefana tsika ny tokantrano manana siny ben-drano anankiray izay atokana mihitsy ho atao fiandry raha ohatra ka misy tampotreny ny loza mambara-piandry ny mpamonjy voina indrindrandrindra ho an'ny mpivaroka azo ary mivaroka azo dia mbola irana miara-miasa amin'ny eto anivon'ny commune satria tafiditra ao anatiny atao hoe prévention incendie ireny mpivaroka azo ireny dia mora mirehatra
tsy maintsy hoe exigena avy eto amin'ny vondrom-pamonjy voina zany ny tokony ananandreny sy ny bendrano ao anatin'ny toeram-pivarotakazo na paraparatsy manana extincteur ry zareo mpivarikazo ireny. Nosindriny lehibe ny mpamonjy voina manokana fa rehefa misy ny loza toy ireny dia ny olona sy ny ain'olona no vonjeny mpamonjy voina voalohany fa tsy ny fitaovana sy ny fananan'olona iray ary efa manao ny ainy sy ho zavatra izy ireo amin'ny famonjena ny olona. Mbola makasika izay rano izay ihany ny vaovaontsika manaraka efa nahazo vola avy amin'ny banky iraisam-pirenena amin'ny tetiny 700 tapitrisa dolara ny gouvernemanta malagasy hanaovana ny tetikasa PAEP na ny projet d'amélioration de l'accès à l'eau potable. Mahana ny olany famatsian-drano manerana Madagasikara no antony ity tetikasa PAEP ity efa nandeha ny tolobidy hanao izany tetikasa izany saingy nidingana amin'ny rafitra iraisam-pirenena tsy maintsy arahana amin'ny fanaterahana ny asa no ilaina faharetana ho ny solombavambahoaka Madagasikara voafidy tao Soalala afaka roa taona vao tena hotomombana ity tetikasa ity ka miantso ny vahoaka anana izay faharetana izay ity farany Romier manana fetra Andriamananjara. Vola mitentina 700 tapitrisa dolara no azon'ny gouvernemanta malagasy avy amin'ny banky iraisam-pirenena amin'ny fanaovana ny tetikasa PAEP manerana ny Madagasikara. Raha ho an'Antananarivo manokana dia efa navaozana fantsona 420 kilometatra no arenina ao anatin'izany. Efa nandeha ny tolobidy amin'ireo orinasa hanao ity tetikasa PAEP ity. Asa goavana no atao amin'ny famahana ny olona tsy fampindrana eto Madagasikara io ary mizaka mananteraka izany fitondram-panjakana saingy eo amin'ny dingana amin'ny rafitra iraisam-pirenena tsy maintsy arahana amin'ny fanatanterahana ny asa no ilaina faharetana ny solombavambahoaka Madagasikara voafidy tao Soalala. Afaka roa taona dia ho vita ity tetikasa ity ka miantso ny vahoaka malagasy ihany izay faharetana izay ity farany. Tiako nilaza amintsika satria ny findramam-bola rehetra eto Madagasikara dia mandala ato amin'ny anteny mairam-pirenena ary zay efa deuxième mandat amin'izao. Nahazo vola ny gouvernement malagasy tariny filoham-pirenena sy prime ministre 240 millions de dollars raha tsy diso PAEP ny anaran'ilay projet amin'ny banque mondiale. Anarenatsika ny rano io saingy ny mécanisme de procédure no lava. Mandeha ny appel d'offre 64 km ny fantsona ho areniny eto atapy-tanàna ny Tananarivo eto amin'ny Tananarivo renivohitra izay mifandray amin'ny Mandrosesa. Misy na ny Mahajanga 120 millions de dollars misy Nosy-Be. Tiana ho lazaina aminareo zany fa zay solombavambahoaka tsy hoe araka ny voalazo hoe manangan-tanana fotsiny manaraka akaiky ny raharam-pirenena saingy ho vita zany afaka roa taona. Ka zany nge amin'ny mampandrarandray laza io tsy vita telo volana non objection banque mondiale ny bureau d'étude anao étude an'io tiany izany bureau d'étude nazo zany zany appel d'offre international dikany lahara-pahamehana zany efa nataon'ny gouvernement saingy andalana mpamitana azy atsika. Mizotra miaraka fampandrosoana amin'ny lafy rehetra fa tsy misy ataon'ny fotondram-panjakana mbanjavatra araka ny faneho-kevitra voiziny mpanao politika sasany ho hatrany ny solombavambahoaka Madagasikara voafidy tao Soalala. Eo amin'ny lafiny fitaterana kosa indray dia efa feno ny fepetra ampiakarana ny sarandalana raha nambaran'ireo kooperativa miasa amin'ny zotra nasionaly etsy amin'ny fasan'ny karana. Ny fiakaran'ny vetitsoloky ny falafosan'ireo kojakoja ilaina amin'ny fiara ary ny faratsin'ny lalam-pirenena dia samy miteraka ahafaty antoka ho an'ireo mpitatitra avokoa. Efa hita amin'ny fandaniana avokoa ny vola avoaka na amin'ny fividianana solika na amin'ny fividianana ireo kojakoja izay vokatry ny faratsin-dalana ihany koa. Manao antso amin'ny fanjakana mahifaraka izany ireo mpitatitra hijery akaiky ity olan'ny lalana ity etsy ankilany laza ireo ampitantana toby fiantsonana fa tsy fampiakarana sarandalana no atao amin'izao fotoana izao ny mabetsaka na tsy ireo mpandeha no amaritana io sarandalana ampiarina io. Mamitena Andrembololona omekarana efitsona. Efa mivoaka eny anivony ny toby fiantsonana taxi brousse amin'izao ireo sarandalana vaovao izay voalaza fa tokony hatra amin'ny volana Jona mitsidika io. Mandinina ny 3 arivo hatramin'ny 4 arivo ariary fiakaran'ny sarandalana io. Raha ho anjotra nasionaly mianatsimo etsy amin'ny fasankarana, ahitana izay fiovan'ny sarandalana izay avokoa ireo fatra rehetra amin'ny tapany atsimo nosy. Tsy azo ialana io fiakaran'ny sarandalana io hoy ireo kooperativa eto amin'ny fasankarana. Tsy maintsy ho tanterana ilay fampiakarana ny sarandalana. Ny antony gasoil miakatra. Manaraka izay ny pièce ny tomobile tena henjana ny vidiny amin'izao.
fahatelo dia lalana ratsy dia voatery zay tsy maintsy ampiakatra. Efa tao anatin'ny telo taona no tsy nisy ny fiovany sarandalana na maro ireo antony tokony hanaovana izany. Efa feno anefa ny fepetra tokony hirosoana amin'ny fiakaran'ny sarandalana io. Tsy tokony ho zay mihitsy ny tokony ho foreny mananjara, tsy tokony hoe atao hoe 10 miala raha ohatra hoe 10 miala ny isondrotany eo. Fa jerena koa nefa le fahafavidin'le olona. Ny lalana ny tena tokony mba amboarina raha fanjakana aloha zany no tena marina. Raha io lalana iny tsara mba miova daholo ny zavatra rehetra. Tomobile eto zao taloha miala eto amin'ny telo zany tokony hiditra ny mananjara zany amin'ny 10 maraina na ohatran'izao. Zao nefa ny tomobile miala eto amin'ny 3 amin'ny 4 amin'ny 4 atoandro vao tonga any rapitso. Tsy fampiakarana sarandalana no atao hoy ireo mpitantana tobo fiantsonana. Ny tolotra sy ny tenady no mametry izany na ho andro tobo miankina na tsy miankina amin'ny fanjakana. Iny tarifa teo aloha iny ihany no ampiarina eto ny tombo-piantsonana amin'ny fahasangarana tsy misy fiakarana fa dia fiantsona ihany rehetrarehetra hoe tokony ampiatra an'iny izy rehefa amin'ny haute saison. Ny haute saison moa zany fanadina-peka fanjakana izy mbola tsy vita dia tsy mbola misy haute saison eto amin'ny tombo-piantsonana amin'ny fahasangarana. Ny mpitatitra tsy mampakatra sarandalana fa mampiatra kosa ilay forsety izay napetraka amin'ny fotoana izay mahabetsaka ny mpandeha sy mahavitsy ny mpandeha. Zany hoe amin'izao zany zao noho ny fisian'io fiakarana gazoaly io dia mieritreritra mpitatitra misy efa mampiatra ny tobo-piantsonana sasany, misy mbola tsy mampiatra io forsety io. Dia izay ny tsara ho hazavana antsika mpanjifa zany fa tsy misy sarandalana miakatra aloha hatreto ho an'ny tobo-piantsonana rehetra na miakina fanjakana na tsy miakina ny fanjakana. Ao aorian'ny fanadina mpanjakana no tokony efa miatra ity fanovana sarandalana ity raha ny fanazavana tranjy. Lafiny politika kosa indray dia mbola tolo-dalana iray ihany aloha hatreto no lany teny amin'ny antemeram-pirenena tao anatin'ny 20 andro nanomboan'ny fivoriana ara-potoana voalohany raha toa ka mbola tsy nisy ny lalana eny amin'ny antemeran-doholona. Amin'ny herinandro ambony vao andaniny tolo-dalana ny lolona ary verina andapa avokoa. Ny lolona manomboka amin'ny herinandro vaovao io ny fionana amin'ny gouvernemanta anisan'ny andrasan'ny lolona sy ny solombavim-bahoaka satria io no ahafahana mametraka fanontaniana amin'ny mpikambana ao amin'ny gouvernemanta sy ny prime ministre mikasika ireo tetikasa tokony hapetraka any amin'ny district sy ny faritra misy azy avy. Zora Barjon. Raha ny fanaram-potoana eny amin'ny antenimieram-pirenena 13 sy ny 14 jona, izany hoe roa andro no anatanterahana ny fionana mivantana amin'ny gouvernemanta sy ny solombavambahoaka. Rariny satria betsaka ny isan'ny solombavambahoaka ary tsy ho vita iray andro. Raha ny feo re eny amin'ny lapan'ny Tsimbazaza dia afany io fionana io satria misy amin'ireo ministra mpikambana amin'ny gouvernemanta no tsy mbola nidina ifotony any amin'ny distrika hiadidina ireo solombavambahoaka sy manao ambanin-javatra ny fametrahana ny fotodrafitrasa sy tetikasa any amin'ireo distrika. Miandry fatratra io fotoana io ny solombavambahoaka satria ahina sao foanana amin'ny ora farany ny fionana toy ny tranga tamin'ny taona 2024. Nandritra ny 5 andro nanomboana ny fivoriana ara-potoana eny amin'ny lapan'ny Tsimbazaza dia tolo-dalana iray no nolanin'ny solombavambahoaka dia ny tolo-dalana mikasika ny fahalalahany fanamboarana sy fivarotana toaka gazy. Raha ho an'ny eny amin'ny antenimieran-dolona kosa dia ny 19 jona no anatanterahana ny fionana amin'ny gouvernemanta eny amin'ny lapamaitso. Samy efa mivonona amin'ny fanontaniana ho apetraka avokoa ny lolona rehetra araky ny fantatra. Mbola tsy nisy kosa tolo-dalana na volavolan-dalana nolanin'ny loolona nandritra izay 15 andro ny voriana izay. Amin'ny herinandro ho avy io ny talata 3 jona no andinika mandritra ny asambomiera ny tolo-dalana mikasika ny fahalalahany fanamboarana sy fivarotana toaka gasy ny loolona ary ny alarobia 4 jona no andany ity tolo-dalana ity ny loolona mandritra ny fivoriana iarahan'ny loolona rehetra eny amin'ny lapamaitso anosy. Fa maro hatrany ireo mpandray anjara ao anatin'ny fandarana demokrasia mivantana ao amin'ny Radio Plus 100.2 FM isanandro. Sehatra maro lafy no hitondran'izy ireo mpisehatra ireo ny fanehoan-keviny ny olona ny herinaratra sy ny rano, ny tsy fandriampahalemana sy ny fitantanana amin'ny ankapobeny no tena nisongadina indray tamin'ity androany ity tao anatin'ny fandarana demokrasia mivantana. Daoary
hoarahintsika ny sombony amin'ireo faneho-kevitra ireo. Démocratie mivantana, fandarana mivantana amin'ny Radio Plus 100.2 FM isanandro amin'ny sivy sy sasany maraina. Manao ny ezaka rehetra ny fitondram-panjakana amin'ny fanarenana ny olany angovo eto Madagasikara. Hoy Madame Hermine avy eto Madinika. Raha tena fitiavan-tanindrazana ny tanjona, tsy ohatr'izany stratégie ampiasaina. Eo zao tsika manana resaka hoe herinaratra dia raha tena hoe fitiavan-tanindrazana sy fitiavam-tanindrazana dia manosolo-kevitra ianao manolotra vahaolana ianao stratégie mety ho azontsika ialana amin'ity resaka olana herinaratra ity, satria na mipomba na mpanohitra samy zakany ny vokatra ity resaka olana amin'ny herinaratra ity avokoa. Ka tsy misy hoe zahay pomba ny fitondrana dia tsy mba tapaka ny jiromaina tsy mba miana lestazy izahay. Fa nareo fa fantatra hoe tsy anareo no miverina amin'ny fitondrana dia afaka vahaolana ianareo mety avokoa izay vahaolana tolotra fitondram-panjakana. Inareo tsy hita ary anaovanareo mitsambiky ny kipo mihitsy ilay ezaka mba ataon'ilay fitondram-panjakana mamaly ilay olana. Démocratie mivantana. Nanasongadina ny resaka tsy fandriam-pahalemana ihany koa Monsieur Mama avy amin'ny distrikta Nampalafaravola. Ny resaka tsy fandriam-pahalemana rahatsoelona izany no tonga eo mantanteraka. Izy ny anadisana an'izay izay andresana. Ny resaka fipiainana, izy ny laza pitim-piainana. Nanalinana taminy izany resaka tsy fandriam-pahalemana ity. Malaza mihitsy ny ary tena mandrindrirana tsy tanteraka mihitsy izany resaka ny vahoaka amin'ny resaka tsy fandriam-pahalemana izany. Kinanjo rehefa tonga teo izy vao maisa ny ao am-pampana. Rehefa tanteraka izany tsy fandriam-pahalemana izany. Mikidina pinina raha ny taty amin'ny faritra lototy tena hoe taintain izay tsy izy ny vahoaka. Ny insécurité tsisy. Ka hoy izy aho hoe tena tsisy fandriamana tanteraka. Démocratie mivantana, fandarana mivantana amin'ny Radio Plus 100.2 FM isanandro amin'ny sivy sy sasany maraina. So tsika dia anaraka ny resabe. TV Plus Info mampiseho anatin'ny pejiny zotra nasionaly mianatsimo hiakatra amin'ny fialan-tsasatra ny sarandalana. Tsy azo ilana ny fiakaran'ny sarandalana ho an'ny zotra nasionaly mianatsimo miainga eo amin'ny fahasanin-karana hoy ireo kooperativa. Ankoatra ny fiakaran'ny vidin'ny solika, maro ireo faty antoka teraka ny faratsin'ny lalana, izay sady manimba fiara no mampitombo ny fotoana anaovana ny lalana sy mampiakatra amin'ny fandaniana solika. Laza kosa ny komity miara-mitantana ny tobo fiantsonana eo amin'ny fahasanin-karana fa fomba fiasatra amin'izay ny fanovana sarandalana rehefa vanim-potoana mahavita sy mahabetsaka ny mpandeha. TV Plus Info mampiseho anatin'ny pejiny tsara honenana nisy rano ny siterna ny mpamonjy vono. Nandiso ny filazana fa tsy nisy rano ny siterna nentin'ireo mpamonjy vono nandritra ny fahamaizana ny tranga teny tsara honenana omaly ny sampana mpamonjy vono. Nanamafy izy ireo fa tsy maintsy fenoana rano foana ny siterna melony aingana rehefa misy loza. Manentana ireo tokantrano manana olana amin'ny rano ny sampana mpamonjy vono mba hampiasa siny ben-drano atao fiandry ao an-trano raha sanatria misy ny loza fahamaizana toy ireny. Ireo mpivaroka azy ihany koa dia tokony hanana extincteur avokoa. Vaovao malaza eran-tany ofisialy mampafantatra amin'ny farana andian'ny Clément Couturier miaraka amin'ny FC Villefrance Beaujolais rehefa avy kapiten'ny ekipa io nandritry ny herintaona. Itodika amina fanahy vaovao indray ity mpilalao baolina franco-malagasy ity araka ny nambarany. Vaovao malaza eran-tany ofisialy mampiseho anatin'ny pejiny nandritra ny fifanaova-tsonia amin'ny fanarahana vaovao eo amin'ny Barça dia nisafidiny tsy haka ny sary ofisialy Lamine Yamal satria tsy teo ny bebeany izay manandanja aminy tokoa. Nahemitra ao amin'ny fankalazana ny tsingeritaonany ny 13 Jolay ny fakana sary irahany amin'ny fianakaviany. Nilaza ihany koa Lamine fa tsy mbola hitondra ny larana 10 raha mbola eo ilay namany Ansu Fati. Vaovao malaza eran-tany ofisialy mampiseho anatin'ny pejiny tsy tanteraka ilay rentrée atmosphérique
Novinavinaina ho aty amin'ny ranomasimbe indianina satria potika teny am-panidinana ilay sambondanitra Starship an'ny SpaceX nandritra ny andehan'ny fasivo saika andefasana azy ho eny amin'ny Marsa omaly alina. Vaovao faran'ny fil d'info ofisialy mampiseho anatin'ny pejiny. Tapitra androany ny asan'ny Elon Musk ao amin'ny gouvernement amerikanina. Iverina hifantoka ny tanteraka amin'ny orinasa manokana toy ny Tesla, SpaceX sy Starlink ny tenany, manomboka izao raha ny nambarany. Efa azo tsapahitanana ny fampandrosoana any atsimon'ny nosy raha adiny sy voahelikilika. Hatramin'izay io ny fikambanana diamarana ny diaspora manoana ny filora joel melohan izy ireo ny fanapariahana vaovao tsy marina sy ny fanosorapotaka raha ny nambaran'ity fikambanana ity nisa botsy teo izy ireo nanatanteraka hetsika lehibe atao Sainte Geneviève à Frantsa. Abraham Razafy. Naneo firaisan-kina sy fanohanana ny filohan'ny rajoelina ny diaspora malagasy any Eropa ny sabotsy teo. Notsongain'ny mpandray anjara manokana ny fandrosoana lehibe hitany amin'ny faritra atsimon'ny nosy, faritra izay efa natsiary fanadinoana sy faniliklihana nandritra ny taona maro. Ankehitriny kosa, ahafahan'ity faritra ity mankafy ireo fotodrafitrasa vaovao napetraka ny fitondram-panjakana, hono Diamar. Ho amafisiny Diamar, fa vonona nitondra ny anjara birikina amin'ny fampandrosoana amin'ny alalan'ny tolokevitra, fizarana traikefa, fanohanana ara-tsosialy toy ny fandefasana fitaovam-pianarana, fanampiana amin'ny sehatry ny fahasalamana sy fanabeazana, ary fitadiavana mpiara-miombona antoka any Eropa. Naneo ny aiahiny sy ny fanamelohany ihany koa ny Diamar, manoloana ny fiparitahany vaovao tsy marina sy fanosorapotaka, izay ataon'ny mpanohatra sasany na aty ivelany na ao an-tanindrazana. Nampitandrina ny vahoaka malagasy izy ireo mba tsy ho mora resy lahatra amin'ny lainga zarazarain'ny olona manana fikasana anankirontana. Tsy natao iteram-pifandrafiana sy hanamparitaka lainga ny tambazotra sosialy, fa fitaovana tokony ampiasaina ampahamendrahana ho tombontsoan'ny rehetra, hono Diamar. Famokarana ny fanalahidy amin'ny fivoahana amin'ny fahantrana sy ny fitondrana fampandrosoana. Saingy izany rehetra izany dia mitaky filaminana sy fitoniana politika, hono filoam-piara-mitantana Rangers Fiatoay sy Narrana Evson. Maro ireo tsindry miatra amin'ireo karazany zava-mananaina amin'izao raha tsy laza fotsiny ny fiovan'ny toetrandro sy ny fitrandrahana arena voajanahary tsy ara-dalàna anatin'ny vahaolana jeren'ny fanjakana ny fanamafisana ny fiarovana eny fotony sy ny fampiasana teknôlôjia ho ny sekretera jeneraly ministera tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy paikady hoentina iarovana ireo karazany zava-mananaina ihany koa ny fanamafisana ny famatsimbola sy ny tsy fiankinan-doha amin'ny fanampiana avy any ivelany raha ny nambarany hatrany nandritra ny hetsika fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny karazany zava-mananaina. Gracia Andrety toerana. Dimisanjato ny karazany zava-mananaina eto Madagasikara dia tsy hita fa tsy eto irery ihany. Saingy ny mampalahelo dia miala antamingana izy ireo no ireo tsindry mahazo azy ireo ka mila fiarovana mafy ho ny sekretera jeneraly ny ministera tontolo iainana sy fandrosoana ny lovain-jafy. Efa maro ny asa sy ny ezaka nataon'ny ministera izay miompana amin'ny fikajiana sy fampiasana maharitra ny karazany zava-mananaina ary mitohy hatrany izany. Eo ny fiara-miasa amin'ireo vondron'olona ifotony manodidina amin'ny faritra rovana. Misy ihany koa ny paikady amin'ny alalan'ny teknôlôjia ahafana manara-maso ireo biby ny ala. Zao fotoana zao miova be ny toetrandro maro ireo biby izay tsy mahazaka an'izany toetrandro miova izany mety maro ny rivo-doza sy ny sisa manimbany finanany izany biby izany. Eo ihany koa ny asa tanany zanak'olombelona ao anisan'izay ny fitrandrahana tsy ara-dalàna ny rena voajanahary tafiditra ao anatin'izany ihany koa ohatra ny toroala, ny tavy, ny torotanety sy ny sisa izay heverina fa tsindry goavana mipetraka amin'izany karazany zava-mananaina izany. Ilaina ny fanamafisana ny famatsim-bola ho an'ny fiarovana ny karazany zava-mananaina, tanjona ny tsy fiankinan-doha amin'ny fanampiana avy any ivelany fa mitady vahaolana eto amin'ny firenena.
raha nahitsika tamin'ny herintaona dia misy ny resaka crédit carbone izay ampiasantsika ahafahana miaro an'ireo faritra rovana ireo, ahafahana ihany koa mitondra ny fampandrosoana eny fotony eny 7.3 miliara ariary no azo amin'ny faritra carbone fotsiny nataontsika tao anatin'ny tamin'ny herintaona izany, ary ankehitriny moa dia manatsara an'izay rafitra carbone izay ny ministera mba ahafahana mampitombo an'izay resaka varotra carbone izay. Nankalazaina androany teto amin'ny kianjan'ny Barea andro iraisam-pirenena ho an'ny karazan-java-mananaina, nitondra ny loha-hevitra ny zava-boary tsara rindra no fototry ny fandrosoana lovan-jafy misy ny fanomezana mari-pakasitrahana ho an'ireo mahery fo ny tontolo iainana. Fa mitombo hatrany ireo orinasa lehibe eo amin'ny fitrandrana arena kibon'ny tany eto Madagasikara ka mabetsaka ireo tolotra mbola olana ny tsy fananana tanora mafy io sehatra io anisan'ny fanovanana entana amin'ny fampianarana teknika ny fampiofanana momba ny sehatry ny fitrandrana, ampiakatra ny fahaiza-manao sy ampitombo ny traikefa ho azon'ireo tanora arak'izany ny fisian'ny fiarah-miasa amin'ny Japon izay iopana amin'ny fampitaovana sekoly teknika telo eto Madagasikara dia Tomasina, Alarbi ary Apasapito. Mamitena Ndrembololona omekarana efitsony. Tsy azo ialana intsony ny fanofanana tanora ao amin'ny sehatry ny arena kibon'ny tany. Mpiasa maro no tadiavin'ireo orinasa lehibe mpitrandraka ireo amin'izao fotoana izao. Mbola vitsy anefa ireo tanora mahafeno ireo mahasivana takian'ireo orinasa. Voatery maka mpiasa ny ivelany ireo orinasa. Vokatra izany ahafahan'i Madagasikara manana mpiasa maly ireo tinady amin'ny sehatra io, efa nampidirina anaty lalam-piofanana ho amin'ny fampianarana teknika ny sehatry ny arena kibon'ny tany. Ilaina ny manana teknisiana mahafeo ireo fitaovana sy teknôlôjia samihafa raha ny fanazavana. Anampy amin'ny fanatanterana izany fiara-miasa fandarana asa japonais amin'ny alalan'ny fampitaovana lycée teknika telo lehibe eto an-toerana. Izy io dia fampitaovana ny lycée anankitelo eto amintsika Tomasina, Alarbi ary Apasapito azafady. Dia fampitaovana izay fitaovana tena raitra. Izy io dia mifantoka amin'ny fanofanana entina nofanana an'ireo tanorantsika eo amin'ny sehatry ny fitrandrahana satria fatatsika fa itsika manana arena ary ny zareo japonais dia miasa tanteraka ao anatin'ny fitrandrahana eny Ambatovia. Dia ny ministera manantena zavatra lehibe amin'izao fiara-miasa izao satria misy zavatra takina, fepetra takina vao afaka ho raisina eny ny kizy mpianatra. Zany dia antony anankiray nanomezana io fitaovana io amezana lenta avo an'ilay fampiofanana ary indrindra ny ady ataontsika izay ady amin'ny tsy fananana asan'ny ankizy dia ampiakatra n'ilay ataontsika hoe employabilité ozy ny teny baiko, employabilité an'ireo tanora mba afaka ho raisina ho mpiasa ao anatin'izany Ambatovia izany amin'ny fitrandrahana. Isy ihany koa ny teknisiana japonais ho avy eto Madagasikara ny mety antsorika amin'ny fampiasana ireo fitaovana ara-teknôlôjia ireo araka ny fanampanazavana trantsy. Fotoana izao anarantsika ireo vaovao tapatapany. Efa manomboka mahasarika ny malagasy indrindra ireo tanora ny filatsana ny sitrapo amin'izao fotoana izao. Maro ireo sehatra ilain'ireo mpilatsaka tsy sitrapo indrindra fa amin'ny lafiny sosialy. Anisan'ny vanim-potoana tena ilana azy ireo ny fisindreo loza voajanahary. Ilaina trano noho izany ny fananana mpilatsaka tsy sitrapo mba hifanometanana amin'ny fotoana ilana izany. Anisan'ireo manampilatsaka tsy sitrapo maro manerana nosy ny Croix-Rouge malagasy izay nampahafantatra ireo tolotra sy asa sahan'izy ireo amin'ny lafiny sosialy eto Madagasikara androany. Raha itsika zao dia tafiditra eo amina ray alina mahery misy amin'ireo amintsika malagasy ao anatin'ny fiainany tena tafiditra ao anatin'ny filatsana sitrapo ary ao anatiny mihitsy. Tokony 30 andro aoriana ny fahaterahan-jaza iray no manao ny fanambaram-pahaterahana ny fianakaviana. Sakana tsy afahany Ray aman-dreny manao izany. Izy fiterahana ny mitombo-pahasalamana fa eo ihany koa ny fahasahiranana sy ny fahatahorana miditra boro-panjakana. Tahoany komina Bemansoandro dia mbola maro ireo ankizy tsy manana sora-piangonana ka nanaovany fitsarana hetsika fizarana kopifao fanomezana zo azy ireo. Ny hetsika moa ny antony nanaovana azy dia mbola hita fa mbola betsaka ny zaza natao hoe na ny efa tanoranora ara mbola tsy nanana zany soram-piangonana fahaterahana zany dia androany zany no tanterahana zany teto Bemansoandro
ny isan'izy ireo moa zany a dia eo amin'ny 10 latsaka eo eo ary fokotany enina zany a no nahitana an'izay olona mbola tsy manana soram-piakonana izay sora-pahaterahana moa zany ny tena marimarina. Zava-dehibe ho an'ny fiainana ny fanaovana kopia ary zo fototra tokony anany ny ankizy tsirairay ifananana izany raha ny fanazavana. Hetsika teo zany dia natao ho fampatanjana ny ankizy mba manana fiangonana ananany maizazy eo anivon'ny fiarahamonina. Fantatsika tsara ngamba ny alehibiazan'izany hoe fananana sora-pahaterahana izany satria ilaina foana ny sora-pahaterahana io amin'izay taratasy rehetra ho ataonao eny anivon'ny fanjakana. Tsara mariana any fa izao hetsika izao dia nototsaina ny promotion fanamby na ny adian'ny fanamby moa zany izay andiany mivoaka teo amin'ny sekoly mpanofana ofo tsara sy ofirakidrara. Tafiditra anatin'ireo mpiara-miasa sy mpanohana ny fiatrehana ny fifidianana eto Madagasikara hatrany ny vondron'ireo firenena mampiasa amin'ny ampahana manontolo ny teny frantsay na ny OIF. Mbola itoy ary mafy ny fiaraha-miasa eo amin'ity vondrona ity tsy ny vao miara-pirenena misahana ny fifidianana na ny CENI raha nambarany solon-tena maharitra vaovao ny OIF miasa eto Madagasikara androany. Hojerena manokana amin'ny fiaraha-miasa eo amin'ny rotonta ny fametrahana ny demokrasia eto Madagasikara. Nisy androany ny fionnana teo amin'ny filohan'ny CENI sy ny solon-tena maharitra ny OIF vaovao izay asa eto Madagasikara. Mitaraina ireo mpampianatra sy taletsekory sy ny lehibe ny ao anatin'ny Sisiko distrikan'ny Manjakandriny fatratrany Tsindrazolena ka nosakana na tsy hanatrika ny hetsiky ny TGV izay natao anio alarobia 20 Mey 2024 kanefa dia mpikambana ao anatin'ny antoko. Maro ireo fitaraina nataon'ireo izay nandray fitenenana ary namafisin'izy ireo fa manimba ny antoko TGV eto Manjakandriny. Maro ireo tsy fanarahana sy ny Tsindrazolena taony ary efa maro ny fitarainana natao fa hatreto mbola voatazony eo izy. Nanamafy anefa ny filoha-hevitry ny anteny miera-pirenena fa zava-dehibe ny fanetsehana ny mpikambana ny fotony tahaka izao mba ilana amin'ny fampisaraham-basana sy ibanjina na ny fampandrosoana. Itanianako ny namantsika rehetrarehetra hoe itsika zao itsika no mitantana, itsika no mitondra, itsika no tokony modely voalohany isokatra ho an'ny hafa. Fadio ny manidy varavarana. Raha tiantsika tanjaka ny atokontsika dia mahay izy mahay mitaiza ny fiarahamonina. Ho an'ny mahajaka kositsika amin'ireto vava manaraka ireto dipotra ny mandavataona ny lalàna mamitoy komina 4 anatin'ny distrikany Mahajanga faharoa ny tatry ny solombavam-bahoaka any Antoerana. Anaty rano amin'izao mahintany izao ny lalana mirefy 570 kilometatra sy 520 kilometatra mialan'ny commune Ambovondrano Mana sy tsy tafavoaka noho izany fampitehan'ny lalana izany ny vokatra any amin'ireo commune ireo mampalaza azy ireo nefa ny vokatra voanemba vary ary voanjo izay mamatsy fahatra maro eto Madagasikara manoloana ny fijalian'ny mponina miantso ny ministera tompon'andraikitra hidina ifotony hanao tompana sy hamany olana ny solomavim-bahoaka Antra Lalarso. Tsy misy vita tara ny lalana miainga eo amin'ny commune Ambovondranomanesy hatrany Mahajamba anatin'ny distrikany Mahajanga faharoa milona anaty rano mandavataona ny ampahany betsaka amin'io lalana io. Dinena nefa mahakasika ny distrika izay andriketako dia io lalana io anisan'ny mampikaikaika ny vahoaka aminay satria ny antony raha ny lalana Ambovondranomanesy jusk'hatrany Mahajamba raha amin'ny andro asara izy maharitra eo amin'ny adiny 10 na adiny 12 nanaovana an'izay. Dia izay zavatra izay no mila jerevana vahaolana satria misy toerana sarodalana tena sarodalana amoahana vokatra nefa misy vokatra tsy maintsy avoaka anatina fotoana tokony amoahana azy lasa sahirana ireo mpandrarah ireo ka izay antony izay no natonga ny sarika ny sain'ny ministère mba hitodika amin'izany distrika izany satria na ny lalana 1 kilometre ary na goudronné tsy misy an'izany distrika izany nefany araka ny filahamantatsika dia hoe tsy misy distrika adino ka mino angambany fa ny fitondram-panjakana fohy be izay taritiny Andriamatoa Andrajoelina dia tsy hijery fotsiny amin'ny zavatra hoe fa mba hanampy anay député hanampy anay vahoaka mba hijery ny zavatra azo ampandrosoana izany distrika izany ary eto dia te anetana ministre.
Mikatso ny fahasimban'ny lalana noho izany ny vokatr'ireo tantsaha any amin'ny komina 4 tena voakasiky ny faratsian'ny lalana dia ny komina Mahajamba, Andranoboka, Ambalabe ary Bekopay. Velaran-tany hatrany amin'ny 3,000 hektara ny antoerana nefa no voavolo vary raha ho an'ny komina Bekopay fotsiny. Anisan'ny mampalaza an'izany Mahajamba zany ny resaka fambolena lojo. Izany hoe lojy, vary, voanjo, ireo ny tena mpiserasera amin'io lalana io. Manoloana ny fasahirana ny mponina ateraky ny fahasimban'ny lalana, miantso ny ministera tompona andraikitra anatanteraka fidinana ifotony sy andefa teknisianina hanao tombana amin'ny fahasimbana sy hijery ny anamboarana izany ny solombavam-bahoaka ao Mahajanga faharoa. Miteraka disadisa eo amin'ny fiarahamonina etsy amin'ny Fokontany, Ambolokandro na Antsahamamy ny fananganana foto-drafitrasa ambony amin'ny lalana ifamezivezen'ny olona ao amin'ny tanàna iray. Tsy nisy ny fanantonana mihitsy teo amin'izy ireo sy ny tompon'ny fananganana raha ny nolazainy tompontrano iray eo amin'ny manodidina ka mahatonga azy ireo manao antso avo. Omega Neftsona. Isan'ny olana ho an'ny mponina eto Antananarivo ny resaka lalana natokana ho an'ny mponina manodidina na servitude de passage. Hitrangan'izany olana izany ny etsy amin'ny Fokontany Ambolokandro na Antsahamamy izay lalana natao ifamezivezena kanefa nananganan'olona tsotra foto-drafitrasa eny ambony. Ankoatr'izay dia mahakasika tranon'olona hafa eo akaiky eo izany fananganana izany. Tsy manara-dalàna izao fananganana izao izy. Misy fanorenana tsy ara-dalàna aty amin'ny Fokontany misy anay. Mareo ketona fa efa nanaovana doléance tany amin'ny commune rehefa nisy inspecteur-ny commune nidina daty atoerana nijery ny zavatra nisy ary naniraka ny fanajanonana ny fanorenana an'le zavatra natao fa tsy nijanona le olona fa vao may nitohy ary miaccéléré ny zavatra ataony ka ny servitude de passage nizay misy eo anatin'le zavatra anorenana eo ambonin'le servitude de passage izay mariana etoana fa ny servitude de passage arak'izay anaran'izay dia miassuré ny passage na zavatra rehetrarehetra eo na ny olombelona na ny rivotra ho an'le olona ao ambadika na ny évacuation raha misy sanatrian'izany loza. Raha ny nolazain'ity tompontrano ity hatrany dia tsy nisy mihitsy ny fanantonana teo amin'izy ireo sy ny tompon'ny fananganana. Eo ihany koa ny fahitan'izy ireo anarana be ny tanàna teo aloha izay efa tsy eo amin'ny komina intsony kanefa misoratra ao amin'ny taratasin'ireto olona manao fananganana ireto ary fantatra fa tamin'ity taona ity izany. Manahy izy ireo ny fisiana trangana kolikoly amin'ity raharaha ity ka mahatonga ireo mponina manao antso avo. Oto isika hatrany ny fampahalalam-baovao efa antitra ireo foto-drafitrasan'ny sekoly ambonin'ny Gendarmerie-pirenena Moramanga. Raha ampitaina amin'ireo sekolin'ny Gendarmerie hafa izay saika vita tara avokoa ny lalana ao anatiny. Anisan'ny asa ao atao laharam-pahamehana ataon'ny komandin'ny sekoly ambonin'ny Gendarmerie vaovao ny fijerena ireo foto-drafitrasa ireo asa maika ihany koa raha ny nambaran'ny fampifanana ireo mpianatra amin'izao fihazakazaka ny fivoaran'ny teknôlôjia izao. Eliza Hermanina sy Eric Ranefsan. Sarotra ny ady atrehan'ireo zandary eny Kianja ary mihabetsaka ihany koa ny ambana noho ny fitombon'ireo karazana heloka tahaka ny fanodikodinana zaza tsy ampy-taona sy ny maro hafa. Mila fanatsarana araka izany ny fampifanana omena ireo mpianatra zandary. Nanamafy moa ny komandin'ireo sekolin'ny Gendarmerie-pirenena fa raharano ny fitsipika anatiny eo amin'ny Gendarmerie ary andraisana fepetra ny fanaovana fitondran-tena tsy mendrika sy ny miteny ratsy manoloan'ireo fihetsika taona zandary sasany eny Kianja. Mitombo ny karazana heloka ohatrany hoe ny fanodikodinana zaza, ny criminalité organisée, mitombo ny trafikan'ny zavaboary dia misy fivoarana zany mihoatra amin'ireny ny zavatra atao anatin'ny gendarmerie. Menga arakaraka ny ampana sy ireo zava-baovao misy eny Kianja nanaovana ny fanatsarana eny an-tsekoly raha nambaran'ny komandin'ny sekoly ambonin'ny Gendarmerie-pirenena Moramanga vaovao ny jeneraly Slofiniaina Maminiriny. Laharam-pamehana amin'ity fepitopita-tanana ity moa ny hanomezana fiofanan'ireo mpianatra anaraka ny fivoarana indrindra ny teknôlôjia avo lenta toy ny fampiasana GPS. Itsekilan'ny fijerenan'ny foto-drafitrasan'ny sekoly izay antitra mila fanavozana.
Misy ny fanatsarana ny fitondrantena zay efa nomena teo moa dia ny mpampianatra ny encadrement no manomboka amin'izay manome ohatra zay le voalaza ao anatin'ilay nitenenintsika teo hoe comportement exemplaire dia ny bonne gouvernance fangaraharaany ny zavatra atao anatin'ny fampianarana zany vokatra zay mitranga dia tena vokatry ny ezaka ataon'ny mpianatra tokoa ary ny ao anatin'izay ny ataontsika hoe méritocratie zay mpianatra mendrika zany no mahazo an'izay noty sy ataontsika hoe bonification na récompense zay mitohy hatrany amin'ny asa. Ntotosain'andro any ny famindram-pibaikona teo amin'ny komandany sekoly ambonin'ny zandarmarim-pirenena Moramanga teo aloha ny jeneraly Jos Rabemanatsoa sy ny komandany sekoly ambony vaovao ny jeneraly Solofiniana Mamnirin. Manana vahiny ny sampana fampahalalam-baovao amin'izao alina izao miisa 3 izy ireo iresaka mikasika ny etsika festival Caméléon amin'ny vahiny voalohany atin'izany Andriamatoa manana eto Olivier izay coordinateur national ny ONG Caméléon Madagascar eo ihany koa Andriamatoa Razafindrabe Rina izay tale général ny gouvernance environnementale eo anivon'ny MED ary Ramatoa Fiati Esmeralda izay desika eo anivon'ny ministère ny fizahantany sy ny asa tanana mirabanareo tompoka ary tongasoa eto amin'ny fampahalalam-baovao ny TV+ amin'izao alina izao. Misy ny atao hoe etsika festival Caméléon. Inona moa zany ty etsika festival Caméléon ty dia rovino izy io no tanterana dia manahoana sy manahoana ny atao hoe endrika zany festival Caméléon zany. Satra tompo. Mila fiarabananareo menada zay malotra fandarana, miaraba ihany koa tsika namana zay mpivahiny eto. Miaraba ny vahoaka malagasy zay manaraka ny fandaharana tia, indrindra ho antsika any faritra Androy sy faritra Anosy zay ampiatrano an'ilay festival Caméléon andiany voalohany. Ny festival Caméléon dia festival zay manana maizy azy satria dia anisan'ny sehatra anankiray ahafana zany mampivohitra na mampafantatra sy miaro ny biby ny Caméléon moa zany. Ny ONG Caméléon Madagascar no karakara n'ilay festival Caméléon fa miara-miasa ministère maro zay ao anatin'izay ny ministère ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovainjafy, ministère zay miahy ihany koa ilay festival Caméléon zany. Ny antony anaovana an'ilay festival Caméléon zay raha ny marimarina kokoa moa zany amin'ny volana jiona ho avy zao ny fahatelo ambin'ny folo hatrany fahadimy ambin'ny folo 13, 14, 15 juin nanovana an'ilay festival Caméléon zay atao any amin'ny district n'Amboasary Atsimo. Amboasary Atsimo zay ao amin'ny faritra Anosy zany. Fa ao no natanterahana an'ilay festival fa ny faritra Androy sy ny faritra Anosy no miara misalahy mandray an'ilay etsika zany. Ny antony anaovana an'ilay izy ny ONG Caméléon Madagascar dia misehatra amin'ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny Caméléon. Manao protection de l'environnement sy préservation des Caméléons moa zany, zay ny tena ampiasianay. Dia rehefa maha ONG anay moa zany nisafidina manokana ny any Amboasary Atsimo satria ny antony misy antony anankitelo lehibe ny tena antony hoe nisafidina ny district n'Amboasary Atsimo andraisana an'ilay festival Caméléon zany. Ny antony anankiray voalohany tamin'ny faharaka ambin'ny folo ny volana jiona taona araka amin'ny 24 nisy an'ilay colloque régional zay natao tany amin'ny district ny Taolagnaro ao anatin'ny faritra Anosy. Tao anatin'izay nisy fehi-kevitra tapaka zany dia hoe nivohitra zany ny fandraisana andraikitra zay fantatra fa taraiky ny faritra Atsimo ray manontolo amin'ny lafiny fampandrosoana dia zay nahatonga an'ilay colloque zay natao zay ny filohan'ny repoblika nitarika an'izay. Mahatsapa manandadidy ihany koa zany zahay ao anatin'izay fa natanterahana an'ilay fehi-kevitra tapaka nandritra an'ilay colloque. Faharoa manaraka an'izay ny Caméléon 234 na 430 ny karazana Caméléon misy maneran-tany fa ny 98 tsy hita raha tsy eto Madagasikara. Zay ny anankiray. Ary ny 50% n'ireo Caméléon reo efa tandindondoza zany. Zay ny antony manokana hoe andao natao ilay festival Caméléon hoentina zany iarovana sy ampahafantarana ny olona zany ny importance n'ilay Caméléon sy ny mety fiarovana azy. Ny festival Caméléon dia tsy mijanona amin'izay hoe Caméléon zay ihany. Vavahady idirana ilay hoe Caméléon. Zany hoe zany misy hetsika marobe zay iarahana ministère. Ao anatin'izay ministère ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovainjafy. Ao anatin'izay koa ministère ny fizahantany sy ny asa tanana zay ampisongadinana ihany koa ny resaka fizahantany. Izay ny district n'Amboasary Atsimo manana arena zay mampiavaka azy
ary eo anatin'izay koa ministera ny tanora sy fanatanjahantena ny resaka kolotsaina sy ny asa tanana marobe ny zavatra asongadina ny fampirantiana ny vokatra sy ny arena misy any faritra atsimo anisan'ny asongadina mandritra ilay festival caméléon zany. Ya, hitodika tao amin'ny andriambato tale général anatin'izay hoe ny andraikitra sy ho raisin'ny ministera ny tontolo iainana anatin'izay hoe hetsika festival caméléon izay fa natsidiny teo moa zany hoe anisan'ny hoe biby mampiavaka Madagasikara ny caméléon aiza ho aiza izay hoe fandraisana andraikitra ny med ao anatin'izay hetsika izay. Faly miaraba anareo mianadary miaraba ny mpanaraka antsika manerana ny Madagasikara. Ny ministera ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy moa dia miany festival de caméléon ary ny volana May sy ny Jona eto Madagasikara dia nataontsika ho volan'ny karazan-java-mananaina ary tafiditra ao anatin'izay fankalazana ny karazan-java-mananaina izay ny festival de caméléon izay atao any Atsimo. Nosafidiana manokana ny any Atsimo satria raha mijerytsika dia hoe tany ay, tany maina ny any Atsimo. Kanefa manana an'ireo karazan-java-mananaina mampiavaka azy ny any Atsimo ary izay ny antony anaovana hetsika manokana. Ny hetsika izany dia entina hampahafantarana sy ilazana amintsika fa misy io harena io ary tena mitana andraikitra goavana eto amin'ny firenena na amin'ny lafiny ara-tontolo iainana na amin'ny lafiny ara-ekônomika na amin'ny lafiny ara-tsosialy. Maizy azy an'ny Madagasikara ireo karazan-java-mananaina misy eto reto ary araka ny tenenina teo hoe ny 7 amin'ireo tanalahy 730 dia tsy misy afa-tsy eto. Io zany dia hetsika iray koa anisan'ny ilazana sy anentanana ny olona fa tsy tokony hovonoana ny biby fa tokony ho arovana satria maizy azy atsika ary mitana andraikitra ngeza be eo amin'ny fiainantsika. Io ihany koa no ampahafantarana ireo arenantsika izay mbola tsy dia fahita any amin'ny faritra atsimo Madagasikara iny ary dia eo no anentanana ny rehetra ifanometanana. Ary amin'izao iray volan'ny karazan-java-mananaina izao dia ilaina zany ny fifanomezan-tanana na ho an'ny andrenivohitra na ho any ambanivohitra satria isika rehetra dia mila mamela lova ho an'ny taranaka fa tsy sanatria amela loza ho azy ireo. Ho an'ny ministera ny fizahantany sy ny asa tanana kosa indray inona no mety hoe fanohitra lehibe ao anatin'ity hetsika ity? Ny ministera ny fizahantany sy ny asa tanana dia manohana hatrany ireo hetsika rehetra izay entina ampiroboroboana ny Madagasikara. Fa ity moa zany hoe any amin'ny faritra atsimo fotoana ihany koa io ahafahantsika hoe mahafantatra bebe kokoa izay faritra atsimo izay. Ny ministera moa dia efa fantatra hoe misy an'ilay hetsika Big Sof dia efa tafiditra ao anatin'izay io satria ny promotion ny faritany Toliara tany Menabe, Anosy, Androy, Toliara reny tafiditra ao anatin'io. Ka izao hetsika izao dia inona fa hitondra akony lehibe amin'izay fampahafantarana ny arena any amin'ny toerana iny. Dia izy moa anisan'ny tena hoe manan-karena eo zany izay fisiany hoe tanalahy, fisian'ireo biby isan-karazany fa eo ihany koa ny fisiany kolotsaina any atoerana izay afaka hoe asongadinina eo amin'ny fotoana io. Dia isy moa zany fanentanana ataon'ny ministera ny fizahantany sy ny asa tanana miaraka amin'ireo ofisy-paritra ny fizahantany. Isy fitsidiana ho atao hoentina ampahafantarana bebe kokoa ireo karazana toeram-pizahantany any amin'iny faritra iny. Dia ny ohatra zao hoe fijerevana ny parc national Berenty, ny lac Anony ao anisan'ny hoe zavatra afaka tsidihana any amin'iny toerana iny. Ny tanalahy manokana tena hoe fotoana ahafahantsika hoe mivaloriser an'izay produit izay satria anisany tena hoe tiany mpizahatany tonga eto Madagasikara koa no mijery anazy. Ampahafantarina ny vahoaka ny lanjany mba ahafahantsika miaro anazy. Dia ozy izy izay hoe andao izahan'ny Madagasikara fa andao ihany koa andeha izahan'ny faritra Anosy satria manan-karena izy raha izay fizahantany izay no resahana. Ny ary teny farany coordonnateur. Teny farany zany ho tsy mitodika ho an'ny vahoaka malagasy iray manontolo. Efa vonona ny fikarakarana rehetra, efa vonona ihany koa ny fandaminana ampahafantarana androany fa vonona mpikarakara andray atsika. Ny afatra manaraka ihany koa zany mitodika amin'ny mpanohana ara-teknika na ara-bola. Efa misy ihany mpanohana izay efa nanaiky ary efa miara-dalàna amintsika amin'izao zany. Anisan'izay ny AS Madagasikara, ny Rio Tinto moa zany, ny KMM sy ny misy maromaro zareo ny PIK, tetikasa PIK izay efa nanaiky anohana an'ilay tetikasa ihany koa. Ny hetsika moa zany dia mbola manentana hatrany ny
mpiara-miombonantoka rehetrarehetra anatevin-darana moa zany ahafana mampahomby an'ilay festival caméléon izay anisan'ny festival miavaka indrindra satria dia mampisongadina an'izay fampandrosoana eny fotony. Ny ary dia mamerina ny fankasitrananareo ny vahiny teto amin'ny fampahalalam-bavao tamin'ity alina ity fatoizantsika trany aloha ny vavao amin'izao alina izao Baobab Bank Madagascar dia nanokatra tamin'ny fomba ofisialy ny trophée Ampela tetsy amin'ny village des jeux Ankorondrano ny 17 Mai 2024 lasa teo ity fifananana ity dia natao hanomezana voninahitra sy anohanana ireo vehivavy mpandrarà manerana Madagascar ary maro ny loka hozaraina amin'izany avy amin'ny Baobab Bank Madagascar. Fanazavana. Ny trophée Ampela dia tsy vitan'ny fifaninanana fotsiny ihany. Izy io dia hery manosika sy manetsika ho an'ny fanovana raha-toe-karena. Natao indrindra hamantarana sy hanandratana ireo vehivavy mpandrarà manome aingam-panahy manerana ny Madagasikara. Izay vehivavy rehetrarehetra misehatra ny asa mamokatra no tafiditra ao anatin'io trophée Ampela io. Izany hoe tsy misy fanavakavahana zany. Ny kategorian'ny vehivavy izay ndraisinay dia misy anankitelo. Nataonay hoe les chenilles, ireo mbola vao misandratra, ireo mbola vao mitady ny tena hoe fafahana miary zany amin'ny sehatry ny fiarina. Dia eo ihany koa ny femme ataontsika hoe papillon, izay ataontsika hoe efa nanomboka ny velatra zany fa mbola mitady ihany no anatevina ny fiseraserana zany ao anatin'izay famokarana izay. Dia ny farany ireo femme ataontsika hoe Amazone izay efa tena tafiditra ao anatin'izay sehatray izay afaka manampy an'ireo chenille sy papillon ireo mba hisehatra bebe kokoa atao anivon'ny Madagasikara ary eran'izao tontolo izao ihany koa. Izay zany tena tanjona ao anatin'izy. Loka maro no zaraina ho an'ireo mpandray anjara. Ny mahazo ny larana voalohany dia omena fampindramam-bola amin'ny zanabola aotra isan-jato ary misy ihany koa ny fanampiana. Voalohany zany dia mahazo crédit amin'ny taux 0%. Fa ankoatran'izay ihany koa misy fanampiana be da be ataonay miaraka aminy. Dia ho an'ireo ataontsika hoe mahazo ny loka le anankidimy indray dia araky ny voalaza teo ihany koa dia izay ny asa ny antonasa izay ataony miankina amin'izay antonasa ataony no ahafahanay tena manome tolotra arak'izay tediaviny sy angatahany fa ny zavatra apetraka aloha zany dia tena hoe amin'izay ataontsika hoe vidiny ataontsika hoe mirary mba hanampiana anazy velatra bebe kokoa. Ankoatran'izay nefa dia misy ihany koa ireo ataontsika hoe fanakambanana an'zareo ny réseau ngezabe izay ahafahany mitady ina moa la filazana an'izay le mitady marché à l'international national ihany koa ireo ihany koa zany dia apetraka dia ankoatran'izay moa zany le formation be da be. L'Ampela des Ampels, c'est la championne des champions. Je réserverai la première à notre marraine et à Harry de nous donner quel est le merveilleux cadeau qui attendra cette personne-là. Je ne dévoilerai pas plus. Mais en tout cas, moi, je suis comblé de ce lancement parce que au-delà d'être un projet de la vente, c'est une conviction personnelle. Fa tanterahana ny Mahajanga ny 3 hatramin'ny 7 jona ho avy zao ny festival mazava aloha taranja beach soccer na baolina kitra lalovina ambony fasika izay karakarain'ny AS Madagasikara sy ny fédération malagasy ny baolina kitra mpiavaka ity hetsika ity ny fahatongavan'ilay frantsay mpanazatra ny bary hafa iny i Claude Barabe ity farany izay hitondra ny anjara brikiny amin'ny fampifanana ireo mpanazatra malagasy. Romy Armanana sy fetrany mpananjara. Any Mahajanga nanovana ny festival mazava aloha taranja beach soccer na ny baolina kitra lalovina ambony fasika izay tohanana ny AS Madagasikara sy ny FMF. Ilaza iteo fanompotiako tompona andraikitra voalohany beach soccer eo an'io fédération sy ny tale teknika fa atao ity fifanana ity ahafahana mitily ireo mpilalao an-drafitra. Ekipirenena hiatrika ny fiadinana ny tompon-dakany Afrika na ny Cannes sy ny Kozafa Cup. Akoatr'izay ampiavaka ny hetsika ny fahatongavan'ilay frantsay mpanazatra ny bary hafa iny Claude Barabe ity farany izay hitondra anjara brikiny amin'ny fampiofanana amin'ny mpanazatra malagasy
Izay foana moa zany ny fomba fiasa ny ao amin'ny direction technique nationale dia mitily sy manara-maso ny mpilalao izay eritreretina fa mandrafitra ny ekipa pirenena ao aoriana. Tiana hoasongadina koa zany amin'ny ity ndray mitoraka ity dia ny fisian'ny ataontsika hoe fampiofanana ny mpanazatra mialohan'io festival io, zany hoe herinandro mialoha dia isy mpampiofana alefan'ny FIFA zany ho avy eo zay tsy vivina amintsika rehetrarehetra i Claude Barabe zay efa notany tonga ny ekipa pirenena malagasy ihany miaraka tamin'ny coach Solofo. Hozaraina ao anaty vondrona telo ireo faritra 12 andray anjara ka tafita amin'ny ampaivadalana ny valo voaloha mendrika indrindra na ny fanazavana. Ho arahantsika ary zao ny voambolana. Atofoka izay ndray voambolana hoentina amintsika androany, voambolana hoentina ilazana fa leo tanteraka amin'ny zavatra iray na maromaro mahalaza azy amin'ny teny frantsay hoe dégoûté na ihany koa hoe écœuré. Voambolana izay fampiasa amin'ny andavanandro ohatra ao anatin'ity fehezanteny manaraka ity, tofoka tanteraka amin'ny fihinanana ovy izy rehefa izay foana no nandrahoana ho sakafo. Eny na dia niovaova aza ny fomba nandrahoana ilay ovy. Voambolana izay hitantsika ao anatin'ny fehezanteny manaraka ity ihany koa, tofoka amin'ny aratsy ny lalан'ilay mpamily mandra-pahatonga ny tany an-toerany. Rehefa izay ary no fantatsika dia azontsika malagasy ampiasaina amin'ny andavanandro io teny io rehefa amin'ny teny malagasy. Sarobidy ny teny malagasy ary fahaizana ny mafy azy. TV Plus Madagascar. Ho arahantsika kosa ary zao ny eo ara hoe Orange, eo anilanao. N'olitra ao anao. Moteur, action. Manintsika mijanona eto. Trano misy problème ty. Misy problème. Misy olona kely le tomobile mandeha le reo dia ohatrany sahirana be ohatrany tsy mitarika zany le am'raisy. Aona madame? Mba afaka volona ve aloha le sigara fa tena manevitra be le sigara. Azafady aloha fa tena za tena miasa saina be mihitsy amin'io fa tsy mandeha ingy le tomobile. Zany raha tena sepitra be le olona. Rasa tena azafady aminareo. Jereo kely aloha natao ma ohatra misy olona mihitsy. Tena ohatrany tsy maty zany izy. Be problème be le lehilahy. Nangatsina ihany. Ohatsa vao niala tany Antananarivo tsy dia ohatsa nisy zavatra tsapana nenino ihany le ty fiara ty. Zany ve? Dia maty tsy mandeha mihitsy zany ty razoko tsara. Io mora vao nijery eny eo io. Karaha taraiky tsy dia ahoana zany. Tsy be dia fivirina nge valo rapitso marainy e. Mila tonga marainy tsika. Ahoana histoire am'se? Tsy mitarika intsony le disque am'ray azy. Ianao koa fa tsy azo tinenina zany hoe simba tsy mandeha le tomobile ny tianao tenenina. Tsy mandeha ty tsy maintsy anafarana mécanicien aloha. Dia mba miarika eo tsika. Tena azafady le disque am'ray tsy mitarika intsony le izy. Dia tsy maintsy miarika eo tsika aloha fa. Dia ahoana zany? Firy zany tsika zay nge hamonjy fivoriana rapitso maraina valo e. Tonga aneta matavinareo fa za matahotra e. Tsy maintsy tonga any fotsiny nareo dia zay Pero vina le mécanicien vao tonga ato? Ka ny afarana fotsiny nge izy dia miaraka amin'ny disque avao izy dia ahitsana vetivety le boîte rehefa tonga eo izy dia tonga soloina fotsiny le disque dia mandeha tsika. Tsisy olana mihitsy zany. Dia zany tsy hijanona eto zany tsika. Firy zany izy ny tonga eo? Izy nge tsy hoe ela be fa mety ohatra hoe rapitso maraina izy zany tonga eo dia eo ny antsana anao hoe mieritreritra sa tsy mieritreritra zavatra niteneniko anao to nge hoe mamonjy fivoriana valo maraina any zay e. Ko rapitso maraina izy vao tonga eto ahoana fa zay nge miasa andeha asa nge nandanana fa tsy hitsangatsangana akory e. Ka io moa natongavanareo any nge ny toako e. Io tonga ny tamatavy soamantsara nareo dia tsy maintsy tonga aminareo. Zany ve mba service omenareo anay? Tena tsy rariny mihitsy zany. Fiara simba ny entina ny chauffeur mifoka sigara foana tsy mitsahatra tsy maty mihitsy ny afo ny olona efa sepitra mokoa kenao sady tsy mahalala fomba dia mbola miampy hoe maty koa ny fiara dia rapitso maraina nefa zay rapitso maraina zany tokony efa ivory. Ka ataoko ahoana ariko tsika raha tiako odaoda be tiako za nga fa naniko nga mahafaty amin'ny tomobile io ry madama. Farana tomobile lafo zay aloha. Ka tsisy tsony ava lasan'ny toliara ny sasany na efatra ny ao lasan'ny toliara tsoro mandidy dia ay zao ary avereo no vola
volanay dia aloha zay anakira taxi betsy nanao tonga dia afa daholo ny atatsika kangaty amiko nge tsisy vola fa tonga dia efa mempatro daholo any patro daholo vola sisa ny andry araka aminao to mandrapanana ny andro teny bakeba tamy be aty zay kalao mba miara-mandretiko za rery matahotra ara za rery ny andreto raha voaroaka zany zay dia ahoana tsy matahotra zay za koa raha mety voaroaka amizao tsika igny samy victime daholo aza mampimiranga ka tsisy vola mihitsy aty amiko e tena sakafoko tena taraiky aty tsika raha ohatsy zao kosa tena tsy raha alaivo loha ny etana alaiko misy le tohaniny reto ao ka raha noaka i ramse marina andao taravasy andefa tsika tsy maintsy miantoka mavalo avo ele etatsika dia zatao za dia za dia ajanonareo eto amin'ny akodaota be eto kosa dia za rery neto amin'ny alina tonga mba karakaranao tsara ny tomobilinao aloha ny andanana ny vérification retsaretsa aloha retsaretsa fa tsy hoe tonga aty anao dia zay sy mba misavy be dia be nge eto e resaka patronay patronareo zay amin'ny famerenana ny vola fa tsy possible mihitsy zany zay tsy maintsy mandeha tsy maintsy ambonjo ihany nareo madama tsy ty avelanareo reto ave za madama iramse taty le telefonako teo e Ripamily ataovy tomomana ny fiara hoentinao mialohan'ny fiangana mila matotra sy matianina foana amin'ny asa coupé dans la boîte dia farana teto ary ny anjarako tamin'ity alina ity misaotra antsika rehetra tsy nisaraka hatramin'ny farany sebelarandre mazava kosa mbola hitondra ny songadana ho antsika rehetra indray veloma tompoko volabe sy fary amina hektara maro no mihodina vao mahavita toka gasy voatery manao varomaizina ny tantsa satria tsy mbola malalaka ny fivarotana toka gasy eto Madagasikara hoy izy ireo ho an'ny mpanjifa kosa tena ambaran'izy ireo fa tsara kokoa ny manjifa toka gasy indrindra fa eo amin'ny lafiny fahasalamana ary ny vidiny izay mora no ireo toka vahiny izay misy fangarony maro be ho arahantsika ary izay songadina izay miaraka amin'ny Arfidy Rakotomanalina. Sy afa-misaraka amin'ny fomba amam-panao malagasy, ny toka gasy, ny fety aman-danonana any ambanivohitra eto Madagasikara na ny andrenivohitra ihany koa aza. Tsy fety ny fety raha tsy misy ambodivoara na tege, na gasila, na CBO, na totanana, na vary. Ireo no azo iantsona ny toka gasy miankina amin'ny faritra satria rehefa fety dia ny toka gasy no tena be mpisotro sy mahazo vahana. Rehefa anao tsodrano sy angatapitahina dia ny toka gasy no ampiasaina ao anaty lapan'ny mpanjaka na amin'ny toerana izay angatahana fitahina. Midika izany fa tafiditra ao anaty ny kolontsaina malagasy ny toka gasy na dia mbola ao anaty ny teritery sy fanenjehana aza ny fampiasana azy hoy ny tantsaha. Mbola mandany vola be ihany koa ny fividianana fitaovana anamboarana toka gasy ho an'ny tantsaha ary fary amina hektara maro no ahafahana mahazo vokatra toka gasy hoy ity tantsaha iray ity. Asa fanaovana toka zany dia sahala amin'ny asan-katy ihany zany manao ny fary mikiapa azy manoto mangaza laro taona azy atana anaty lavaka taona azy meko anatiny atao hoe fantsahona azy mombany atao barika zay fantsahona azy izy moa zany mandeha isa-taona zany dia mamokatra eo amin'ny atao hoe eo amin'ny efatsarivo litry eo moa zany ro vokany farafahakeliny zany mety amin'ny hektare zany ro atao hoe anisan'ny naraiky manana azy misaotra an'ireo mpitondra fanjakana indrindra fa ny atao depite tao nazahony alalina teo hoe izotrana ny toka gasy sana dia hafa lemponay ato amin'ity hoe faritra vavala vao naneno to amin'ny radio zany ena andihelika anay satria zava-dehibe zany. Tsy mifanaraka amin'ny vola landy amin'ny fanamboarana azy ny vola azon'ny tantsaha amin'ny fivarotana ny toka gasy satria misy ny entsiketsika ataon'ny mpitandro ny filaminana azy ireo ary misy foana ny toka gasy no igazana rehefa tratra morana mihitsy aza moa. Io ny tena olana satria lasa manao akafona ny mpivarotra toka gasy sy ny mpitandro ny filaminana ary tsy mba malalaka izy ireo noho tsy fisiany ny lalàna mazava amin'ny fahalalahany fivarotana toka gasy. Teo amin'ny resaka tike izay tao hoe mba nampidi-bola ho an'ny commune tato amin'ny izay toerana ny adideko raha tsy tataraina fa tsy ny lalana ny bureau ny commune mitsena tamin'izany fotoanandro zany seha-piarena goavana dia goavana ary toe-karena goavana dia maniry tokoa izahay
ato amin'ity faritsy ity mba hanara-penitra amin'izay ny resaka fanaovana ny toaka gasy. Efa jifaina ty andrenivohitra ny toaka gasy saingy mbola miafina ihany koa ny fivarotana azy na ho an'ny mpamatsy na ho an'ny mpivarotra tsinjarany eny amin'ireny toeram-pisotroana ireny. Samy sy tare mihitsy aza moa ny mpivarotra no nitahotra nandritra ny fanadiadiana. Somary mbola misy mampatahotra ihany satria le mpanatitra anazy moa zany no tena mijaly le mpanatitra anazy maketo aminay. Ny mpanatitra anazy satria indraindray izy mahatonga dia indraindray tsy mahatonga satria hoe voasakana. Tsy latsa-danja izy satria mitovy amin'ny fandehan'ireo ihany. Eny mandeha kokoa ara satria misy zao atao arrangé dia misy tsotra dia mety mihitsy ny hoe atao malalaka le izy satria betsaka no mitady anazy. 3 taona teo aho zay mivarotra bara fianaratsoa zay makatoka gasy tsara ny aviany raha mihoatra ny vidiny aloha ny olona miteny hoe mirary sady tsara le izy tsy mampakafoka hony tsy dia hoe anina mba hoe mahasalamalama ihany fa tsy ohatran'le toaka vita anina reny zany hoe mampakafoka. Be mpanjifa nefa ny toaka gasy raha oharina amin'ny toaka vahiny indrindra ho an'ny fahasalaman'ny mpisotro azy araka ny fijoroana vavolombelona nataony ireto mpisotro ireto. Tena mihinana rehefa any ambanivohitra fa rehefa amin'ny vilona zany tsy dia mety amina satria leto indray mitapoka. Hitanao le tia vilona le izy le mbola tsy le autorisé tsara moa mpivarotra miafokafona mivarotra an'le izy dia mety tapohan'ny zalarano izy amin'le izy le vitsivitsy ny tonga eto Antananarivo. Hafa ihany zany ny gasy vita gasy mihinana toaka gasy ianao maraina ianao fo normal be tsy makafoka sy amin'izany. Izy koa amin'le izy le tsy dia misy hormone zany tsy haiko hoe ahoana fa le misotro toaka vazaha zao dia le toaka vazaha misy hormone na distro na fofony ara mety tena tsy zakany ana rehefa maraina. Tsika gasy dia mba aleo koa mba hena magasy amin'ny gasy ny gasy e. Koa avarako ary fa lany ny tolo-dalàna izay mety misy mivoaka ny Madagasikara vao vita ambositra nisy olom-bavam-bahoaka no efa nandany ny fahalalahany fivarotana ny toaka gasy eto amin'ny tanin'ny Repoblika Madagasikara saingy tsy maintsy ny anteny Merarotota no mandalo ny tolo-dalàna ary tsy maintsy mbola andalo eny amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana izany jerena raha toka mifanaraka amin'ny lalam-panorenana ity tolo-dalàna ity ary ny filohan'ny Repoblika kosa no amoaka azy amin'ny fomba ofisialy ivadika ho lalàna zay vao azo ampiarana ity tolo-dalàna iray ity. Dia izany koa manakatona ny fampahalalam-baovao amin'izao alina izao mahandro tsy fiasana amin'ny rampitso dia tsy hisy ny fampahalalam-baovao na amin'ny teny malagasy zany na amin'ny teny frantsay ho amin'ny rampitso fa miverina eto indray izahay ny Zoma hitondra ny vaovao mafana ho antsika rehetra ka dia aza misaraka amin'ny TV Plus Madagasikara mbola hisy ny fandarana manokana maranao aoriana izao fampahalalam-baovao izao mbola hisy ihany koa ny fandarana manokana maranao rampitso ny tena kosa dia manome fotoana ho antsika anatin'ny fandarana dondresaka amin'ny alahady. Veloma tompoko.